dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao hivavaka isika. Jehovahandriamanitra ray, misaotra anao hatrany izay satria soa ihany fa mbola misy ianao azonay hitaraina manoloana ny toe-javatra sarotra miahatra aminay, miahatra amin'ny firenena. Tsy manana teny lava izahay tompo, fa mangataka ny famondrombonao lehibe mifona aminao ny fahadisoana mamindrafo n'ity firenena malagasy ity, mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny krizy mafy. Fa ianao no hanovo hevitra mba hitana filaminana dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fahasoavana sy ny fiaitana ny tompo amintsika mandrakariva. Teny fampieritrretana mandrakariva no nentina teto manoloana ny toe-javatra misy eo anivon'ny firenena izay tsy azo hody tsy hita. Ny zavatra misy dia zavatra miatra amin'ny isam-batan'olona izay mampimenomenona, mampitainitaina ka mahatonga ny fitakiana ary manoloana izay tolona izay hatrehan'izay dia samy manana ny eritreriny ny isam-batan'olona tsiraray avy. Tsika tsy handeha hifanome tsy meto izany marina izany diso fa ny zavatra azo antoka kosa aloha dia hoe misy zavatra mafy menjady amin'ny vahoaka amin'ny firenena mihitsy izay hitediavam-baholana ry izay le vaholana izay mahatonga antsika mampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva satria raha tsy tafatodika amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mitondra korotana. Teo anatrehan'izay no nahatonga antsika naka ohatra nakasika an'ilay sambo izay nytao anatiny dia ny mpianatra Jesosy ary Jesosy natory fotsiny. Rehefa tena jerevana ika raha misy ny korotana dia tokony hatahotra ihany tsika. Eo ilay vanim-potoana mahatonga an'i Jesosy tena miala sasatra, makaina, manao repo ary tsy fidiny azy no mahatonga azy mijanona fotsiny amin'izany miaro-tory fa mahatsapa mihitsy izy ao anatin'ny zavatra mafy menjady amin'ny olona fa adin'ny olona manahitra azy, adin'ny olona miantso azy, tsy manaikitsony ny olona zany miankato ny fepetra napetrany ary ny fepetra ahahita ampiadanana miaraka amin'i Jesosy dia fiondraina ao anatin'ny soratra masina sy ny fankatoavana ny toromarika rehetra apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny teniny mba hananantsika fiadanana, filaminana. Dia ny fanadin'ny tompona andraikitra ara-panara manjary adininy hatramin'i Jesosy fa miezaka ny herin'ny tenany ary teo no nahatonga antsika ny resaka hoe tsy misy mihitsy olona tena mikatsaka ny famarinana ka tsy ho tesitra manoloana ny tsy famarinana miatra fa tsy entina hankalany zany fa raha tompona andraikitra ara-panahy dia ny mananatra ny mpitiavana mamerina an'ilay olona izay mandeha amin'ny tsy marina mba hiverina amin'ny lala marina. Mampahery kosa izy izay mandeha ho amin'ny marina kanefa ny vahaolana izay entiny tompona andraikitra ara-panahy dia mba hampitony ny korotana mety isy ary mitondra vahaolana ampitiavana mba hisian'ny filaminana. Matsiaro fotoana ihany ny fo manoloana tompona andraikitra ara-panahy rehetra tsy hakanavaka izay tohatra ny mandrisika an'ilay vahoaka hiditra ao anatin'ny krizy. Tsy fantany ny vokatry ny toromarika izay omeny, tsy mijery lavitra fotrany te hampiseho fotsiny hoe ray aman-dreny ara-panahy mpaminany napetraka Jehova, tena mpaminany tokoa ve, tena mpanolo-tsaina tokoa avy amin'ny Jehova ve, fa mila miondrika ao anatin'ny soratra masina. Zavatra hitantsika tao anatin'ny sambo tamin'ny miaraka tamin'ny mpianatra Jesosy dia le loza niatra ange avy ety ivelany, loza niatra, rivo-doza tafiotra onjan-dranomasina fa tsy hoe ny mpianatra no nanonja, ny mpianatra no niady, ny mpianatra no tafitohana fa tena loza hatrehany nisy rehetra ary mitady vahaolana ampisahatra ny loza io izay mety handrendrika ny sambo. Dia araka ny resahantsika hoe
le firenena malagasy de tahaka ny eo anaty sampo anankiray mitety onja ary misy rivotra mifofofo mitady ampididozany le firenena zay le rivotra mifofofofo zay ny tokony ametrahana fanontaniana hoe manahoana fihetsika le fahavalo, inona ny mipaikady tokony ho tanterahana mba hoentina anoerana le rivodoza sy ny fanonjana, zany hoe fahavalo ety ivelany tady andrendrika ny sambo ary toe-javatra takan'izany raha mandinika tsara ny vahoaka malagasy indrindra isika kristianina fa tena mitady anankirotana, tady tena hitondra fampitehana tanteraka mihitsy eto amin'ny firenena io loza mitrango io fa zaingy tahaka ny mpianatra ihany repos Jesosy Kristy, miala sasatra Jesosy Kristy, satria nahoana tsy misy hetsika ataon'ny olona mba hamoazana azy ary mety ho taitra isika angamba raha nisy mifampahirezana teto tamin'ny farany de nio tsara rery olona raha mijeritsika ny Jakoba 7 iverenana ihany mba ampisainitsainana antsika tsiraray avy hoe izy aminareo izy no endry sy manam-pahalalana okasiony amin'ny fitondratena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy fahendrena ohatrany samseho hoendry daholy nyrehetrarehetra ny mpitolona komba ny fitondrana mpanohatra ny fitondrana midina an-dalambe mijanona any an-tokantrano indrindra ireo tsy tafaraka ao anatin'ny sambon'ny Madagasikara ireo any ivelany ohatrany miseho hoendry daholy de mitondra ny vahaolana everiny fa mety fa vahaolana misy fahendrena ve ao anatin'ny fahalemem-panahy fahendrena fa raha misy ozy fialonana mirehitra sy fampiantanina ao amponareo aza midrerena mandainga manohatra ny marina tokony hibanjina n'le marina tsika inona le marina hita raha ny zavatra misy am'izao vanim-potoana zao mikaikaika ny vahoaka eo anivon'ny firenena zay ny fahamarinana fa le vahaolana hoentina tokony ametraka fanontaniana hoe atrehantsika ny fitondratena tsara na amin'ny fahalemenany mpanahy fahendrena ve de o zay zany fahendrena zany ozy tsy avany ambony fa araky ny tea-tany araky ny nofo araky ny demonia raha vao misy zany fifampiantanina sy filonana mindrehatra tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy ny vahaolana, tsy avy amin'Andriamanitra avy amin'ny demonia ozy ary io no hijerevantsika hoe tsisy fanomezantsiny satria samy ao anaty sambotsika raha mifandritaka ao taka ny valalakaro na mifanipaka ao de miara-rendrika eto tsika fa tokony hiady amin'io fahavalo mahatonga ny korotan'io isika fa zay misy fialona sy fampiandaniana ozy de misy fikorotanana mba am'izay asa ratsy rehetra tena taka ny basy atifikavany ty ao anatin'ny korotana ao anatin'ny fifampiandaniana ao anatin'ny fialonana de tsy maintsy misy fikorotanana mba amin'ny asa ratsy rehetra de jerevangeny te zavatra misy am'izao vanim-potoana zao izy milaza fa le vahaolana hoentina de tena tsara na amin'ny andanina na amin'ny ankilany samy manana ny eritrerina eo anatrehan'izay satria samy te hiady ny am'le zavatra miatra am'le firenena miezaka ao am'izany avokoa ange fa saingy hatreto aloha de zao tsy mitovy le vahaolana entina hamahana le olana tsy mitovy ny hery hoentina miatrika an'le fahavalo fa ny zavatra mitrangany fa de ty resako ny teny an'izay na ny mpitondra amperinasy na ny manohatra ny fitondrana na reo milaza le hoe sady tsy pombany tsy manohatra fa miady isan'andro san'andro de zao tena diso fahavalo daholy tsy mahita sandaliny satana ao anatin'izay rehetrarehetra ny fahavalo tokony edivana tsy anony edivana fa io fahavalo io no raisin'ny olona ka mahatonga an'le olona miady atrano fandritaka anaty ary tsy sapan'ny olona am'izay vanim-potoana zay manomboka rendrika le sambo fa ny fahendrena zay avany ambony ozy de madio aloha ary ty fihavanana mandefitra mora lahatra be famindram-posy be vokatsoa tsy mianahana na ame tsara velatsy ary nivokatra ny fahamarinana afafy amin'ny fiadanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana manoloana miatsy atrehitsika am'izao vanim-potoana zao ange
de samy manany eritreriny ny olona kanefitsika miendrika eo anatin'ny soratra masina de eo le averimberitsika ihany ary marina ara-tsoratra masina le faendrena malagasy le sotoavina malagasy le fihavanana aizy izy am'izao vanim-potoana zao matetika mantsy ny olona mieritreritra rehefa misy révolution rehefa misy fitakina de tsy maintsy ho amin'ny alala ny herisetra mandrakariva ave de tsy misy vahaolana azo tanterahana ao anatin'ny fitiavana sy ny fihavanana ave fa arakaraky ny toetsain'le olona io e sy izay zavatra nitaizana misy-ambatan'olona tsiraray avy ka raha olona zatra misetrasetra de tsy maintsy amin'ny alalan'ny setrasetra no entiny mamaha olana ary tsy manaiky mihitsy izy ny fantaminana na de mahafantatra fa malagasy ary eo ny tena tiako isaritana ny saitsika hoe malagasy ray malagasy renitsika raha malagasy ny mikorina ao anatsika rery avatsika tanteraka mihitsy le faendrena malagasy de ny fihavanana aizy izy io am'izao vanim-potoana zao re olona manokatra ny saina mampanahtsika mba hijery le fahavalo mitady amely atsika mijeritsika ny Galatiana 5:5 eo amin'ny fiainana ange tsy mitovy hevitra avokoa e samy hafa ny olona tsiraray avy samy hafa ny eritreritry ny olona tsiraray avy ny fahasamy hafa kevitra akory tsy tokony hidika hoe tena tsy maintsy misy ady fa mifampiaino tanteraka mihitsy de mamoaka zavatra tsara mihoatra zay eritreretin'ny an-tany sy ny akilany mba hoentina hamahana ny olana ary zavatra tahaka an'izany no aseho ny Galatiana 5:5 Galatiana 5:5 de ny 9:12 ny 9:13 ka hatramin'ny 15:12 fefa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo ralaosy kanefa oka tsy hoentinareo anaraka ny nofo zany fahafahana zany fa mifahampanimpo amin'ny fitiavana tanjona kendren'Andriamanitra ho atsika nge de mba hahatonga atsika hahaleo teny hahatonga atsika hanany fahaleovan-tena atsika malalaka hahatonga atsika tsy hovogeja ny firene-kasy ary zay metsoan'Andriamanitra atsika ary ny zavatra niatra tamin'ny zanak'Israely de zay mihitsy vogejan'ny firenena Egyptiana ary matetika rehefa misy zavatra tsy mety ataony zanak'Israely de avelan'Andriamanitra ho babo ny firene-kafa mandrakariva satria avelan'ny matory Andriamanitra fa rehefa tafatodika amin'Andriamanitra zay le famoazana an'Andriamanitra raha hitatsika any amin'ny Exodus 12 Andriamanitra miditra antsehatra mitondra vahaolana ary tao anatin'ny Pasika 14 ny volana Nisana namoahana ny zanak'Israely ho tafavoaka afaka tao ny tany Egypta nisy vanim-potoana fa ho an'izay nanaraka ny fampaherezana teto hoe io ihany ny drafi-pamonjena ataon'Andriamanitra fitombohan'ny fahafahana fa tsy mbola famonjena fa manoro lalin'Andriamanitra mba hizoran'ny olona mba ho tonga ho any amin'ny fanavotana tanteraka afaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta de zany koa ny zavatra kendren'Andriamanitra ho atsika samy mahatsapa-tenitsika fa misy zavatra mamatotra mahatonga fijaliana eto amin'ny firenena programan'Andriamanitra ny anafaka atsika mba ho afaka hanana ny fahaleovan-tena atsika tsiraray avy fa raha ny herintsika sy ny fisainantsika no entsika miady mangin'Andriamanitra fa raha Andriamanitra no avelantsika hiady de mizotra am'izay lalany fahafahan'izay ary tsy misy mihitsy mandainga raha misy mampanantena hoe tapitapoka andeha ataotsika ary hoe anaomby le tolona naomby ny fihetsem-bahoaka rehetra de ozysika hoe andeha tenentsika hoe androany nivoaka ny fandresena hoe tena naomby ny tolona ka raha vo naomby ny tolona tonga de rapitso ve de hiadantsika rapitso ve de hiva daholy ny olana rehetra tsy mahajery lavitra tsika eo anatrehan'izay indraindray lasa ohatra ny slogan diso toerana fotsiny le tenenina hoe mitsinjo ny ho avy fa olana hitadiavam-ba olana zay tokony hoe vo vita ny fampidinihana de misy lalana mba hahafahana mizotra mana am'le tena fahafahana fa tsy sy akijery an'izay hoe inona ny fitraika an'izao toe-javatra zao na amin'ny an-tanina na amin'ny ankilany ary zay no ilana fifampienona hoe de voatery ve tsy maintsy amin'ny alalany ady ary indraindray de mampirisika mihitsy ny tompona andraikitra ara-panazy everina fa tokony ray aman-dreny mpanelanelana lasa miandany raha vo misy fiandanina amin'ny anankiray fotsiny de tsy mety fa tokony hijoro ny fampiavanana ary raha tompona andraikitra ara-pana
mbola mihoatra lavitra no loha soto avina mahamalagasy ny zavatra takiny ny tenin'andriamanitra de fitiavana falasy ohatra ny tena mandrehitrafo ho an'le vahoaka kristianina indray ka na de ny kristianina ary eo anatrehan'izay lasa misy tsy fitovizan-kevitra intsoniko satria inona ny antony matory jesosy aiza no ahitana an' jesosy ao anatin'ny baiboly inona ny toromarika ao anatin'ny baiboly tsy mijery an'izay tsony tompona andraikitra ara-panahy le maizy te ampisongadina ny fiangonana misy azy zay ko nge mba tena miara mitolona am'le vahoaka fa mitolona tokony atao de misy ny fiadanana filaminana meto amin'ny firenena galatianina toko fa 5 ny andin'ny fahatelo amby folo ka hatramin'ny fadimy amby folo hoe fa efa natsoina ho fahafahany ianareo raha lozy kanefa aoka tsy entinareo anaraka ny nofo zany fahafahany zany fa mifampanompo amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny teny iray ozy ny lalàna rehetra de zao tiavany namanao tahaka ny tenanao tanteraka amin'ny teny rehetra tiavany namanao tahaka ny tenanao ny andiny fadimy amby folo fa raha mifandramatra sy mifampinany ianareo ozy a tandremo fandro mifandringana ina ny timy ho tenenina am'zany raha tsy mitovy hevitry nareo de tandremo zay tsy fitovizan-kevitra zay so de mahatonga anareo tena ifampihinana ka manjary misy fandringana samy matety dolo angetsika rehetra ao anatin'ny sambo anankaray ngetsika rehetra ary ninonina fanapaha-kevitra farany horaisina de zao samy mitaty ny vokany eto daholo tsika menakavy satria ao anaty sambo ray samy mitaty ny vokany ary eo ny tiako hisaritana atsika ny mpanohatra ny fitondrana tsy tokony manana fahavalo ny olona amin'ny fitondrana ny olona amin'ny fitondrana tsy manam-pahavalo amin'ny mpanohatra fitondrana ny kristianina indrindra ny tompona andraikitra ara-panahy tsy manam-pahavalo am'izay momba ny fitondrana na manam-pahavalo an'izay manohatra ny fitondrana fa tokony ho taratra eo anatin'ny tompona andraikitra ara-panahy ray aman-dreny ara-panahy le fitiavan'andriamanitra manjaka ao anatiny tokony mahita ny jesosy ary jesosy tsy manavakafaka izy tete am'ty zao tontolo zao ety ary raha maty teo amin'ny azo fijaliana izy de maty ho an'izao tontolo zao ao anatin'le zao tontolo zao samy mana ny heviny mba manahaka an'izay ve tompona andraikitra ara-panahy fa ty zavatra ty tiako mba hosaintsaintsika ary mangataka amitsika mba tsy andray atendro ny zavatra ambara azotsika vavahany no anatin'ny soratra masina ho an'ny kristianina rehetra miaraka ny teniny Jehova hoe manana lalana heverina anareo aho izy fa tsy lalana hitondra loza fa hitondra fiadanana mba hananana anareo fanantenana ny amin'ny farany zay ny toe-tsain'Andriamanitra de jereo tsara nge manokatra saina mampanahintsika izy mba hahafantaratsika hoe iza raha le fahavalo tokony ho raisina fa za manokana amin'ny mahamalagasy atsika de zao tokony manjaka mandrakariva ny fitiavana sy ny fihavana amin'ny Efesianina toko 5 andro farany zao ary ny zavatra manaitra raha tena mba dinika soratra masina de hoe tena famantarana nomeny Jesosy ange io hoe firenena iady amin'ny firenena fanjakana iady amin'ny fanjakana misy orohoro-tany sy arety mandringana manerina n'ity zao tontolo zao ety mangatsika mifankatiava maro sy noho ny tsy fankatoavan-dalàna ary zany ny fiandohan'ny fahoriana ozy kanefa tsy mbola tonga ny farany fa famantarana de jereva nke ny toe-javatra mitrangy tena lasa tena mitatra manerina n'izao tontolo zao eo problème eo fa tsisy mahajery manahoana le fahavalo satria aoriana kely eo raha hitatsika moa zava-miafy no anatin'izany ny fananganana ny nouvelle ordre mondial io zavatra kotrehany ataon'izay savorotahany firenena rehetra amboniny tany de izy ihany ange mitondra vahaolana rehefa avy eo mba tonga ny olona voafitaka ka hiala amin'Andriamanitra fa atoky Andriamanitsy izy eo anatrehan'izay rehetrarehetra fa tsisy mahajery an'izay ny akamoron'ny olona fa ny andrano no hitany ary tsy misy mieritreritra hoe ny zavatra tena hitadiavam-baolana ao anatin'ny fitiavana anke no misy
filaminana maharitra no misy ny tena vahaolany fa ny zavatra tena hitadiavam-baolana ao anatin'ny korotana de tsy maintsy korotana ihany keo mataony Filipianina Efesianina toko fahenina Efesianina toko fahenina ny andin'ny faharoambifolo Efesianina toko fahenina ny andin'ny faharoambifolo fa isika ozy tsy mitolona amin'ny nofo amandra tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra raha dikako amin'ny teny tsotra tsika tsy manana olona fahavalo tsika malagasy tsy manana malagasy fahavalo tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra ozy fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao famaizina zao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra de jereo fitsanange satria mbola hijery ohatra afitsika taty amin'ny testamenta vaovao no ahitantsika ny sambo ny rahan'ny apôstôly tamin'i Jesosy fa hojerevantsika ko ny any amin'ny testamenta taloha fa karazan'olona maro nao anaty sambo anankiray takan'ny eto Madagasikara ao daholo ny malagasy rehetra kanefa ao koa ny mpiavy misy vazaha miaraka amintsika eto misy vahiny miaraka amintsika eto ao anaty sambo iray ka ninonina mety ho vokany ny zavatra takina de samy mitady ny vokany eto daholo na ny malagasy rehetra eto Madagasikara na ny vahiny zay tonga eto mitady ny vokany eto daholo de eo no misaintsainana inona le loza nananontany na saiky nahitamin'ny apôstôly loza de vokatry ny rivotra mahery mifofofo nampanonja ny ranomasina zany hoe tsy avao anaty sambo fa tena tsy hodrivotra avy aty ivelany kanefa nakasika an'le sambo de ozy ny lazainy hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana ary amin'ny mpanjakana zao famaizina zao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra fanahy ratsy eny amin'ny rivotra io le lazainy hoe zany any amin'ny Jakoba le nyresahantsika teo Jakoba toko fahatelo ny andiny fa 5 zany fahendreny zany ozy de tsy avany ambony fa araky ny tea-tany araky nofo araky ny any demonia zany hoe tena fotokevitra anankiray nasesiky ny devolo mba hitondra korotana hampiady atrano mahatonga an'izay rehetrarehetra zay fa le olona tsy mahafantatra de lasa eritreretiny fa le namany no fahavaliny kanefa tsy le namany fahavaliny fa misy fotokevitra ratsy avy amin'ny fanahy ratsy avy amin'ny demonia tafasisika ao anatin'ny sain'le olona de mahatonga ady atrano zay tsy avy amin'Andriamanitra de tsika ozy miady amin'ny fanapahana amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana zao famezina zao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany ozy de raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba azahoanareo anohatra amin'ny andro mahory rehefa vitanareo avokoa de afahatra ianareo fampahirezana atsika zany mba hatonga atsika mba handiny tena aloha me tsy maintsy ve ao anatin'ny ady fifanderana fifampelonana ao anatin'ny fifamonoana ao anatin'ny herisetra no itediavam-baolana fo azy Jesosy kanefa ny zavatra azontsika antoka de zao toromarika zany ankeo atsika kristianina mety hatakatra an'izany fa raha atao nivon'ny firenena de be debe ange ny ataom-pivavahana misy ato tsy de kristianina avokoa ny olona rehetra misy ny mpandala ny fomban-drazana tsy manaiky toromarika avy amin'ny kristianina zany misy ny silamo misy ny bodista misy karazana fivavahana be debe eto kanefa araka ny resaka hoe manana ny hery zay tokindreo ary mety nanaitra atsika ny teniko tete angade tsy ziriziry hoe tena mivavahana io Jesosy io fa raha azo atao aloha manoloana zao olana miatra zao de samy miantso an'io heveriny fa fanahy tsara io heveriny fa Andriamanitra zay vavahana io antsoy e de mitadiava hevitra amin'io Andriamanitra io mba iraisany rehetrarehetra hoe tena raha ny rehetrarehetra hoe andao samy antso ny Andriamaniny aloha fa mafy ny zavatra mianjady samy mamono ny Andriamaniny fa ny zavatra hita aloha ho ny kristianina de zao tsy mifoazina Jesosy matory Jesosy fa foazo ny Andriamanitsika fa tsisy vahaolana akoatran'izay raha tsy Andriamanitra no mamaly vavaka tsopa favoakelontsika de ho hitantsika ange fa fitaritana sady fampianarana mba hatonga atsika andinika kely no mahatonga mitondra an'izay fampahirezan'izay mba hatonga atsika hoe
kaiky malagasy eto ty nininona firenkeviny a dia raha malagasy ny ao anatiny raha malagasy ray malagasy reny samy ao anaty sambo fa na ratsy eny amin'ny rivotra no mahatonga an'izao rehetrarehetra zao dia mila fitandremantsika eo anatrehan'izay tsy ampy hitondrana ny fampahirezana matsika zany rehetrarehetra famba ampisaitsihana-tsika andinihantsika tena hoe ny havako any ny divako nge fa dia ho hitantsika matoky fa andriamanitra dia taridalina atsika mandraka rehefa taka ny taritana ny zanak'Israely voaka tao amin'ny tany Egypta raha navoaka tao nge ny zanak'Israely tsy hoe tafavoaka to tonga dia miadany mbola lalandavitra ny zora ny voatonga any amin'ny tany Kanana ary ny vahaolana zay hoentina ihany koa dia tahaka an'izay misy fanafahana fa misy fiadanam-po satria andriamanitra no mitarika dia matoky somena fa mifanan'andriamanitra dia asa mandrakariva anatintsika mba tonga antsika hisaintsainy ny amin'ny fanapaka-hevitra zay raisitsika za tsy manenjika fivavahana fa saingy kosa araka ny teneniko hoe hatreto aloha samy miantso ny andriamanitra ny foazy ny andriamanitsika zay veritsika fa tena mahery dia mangatana vahaolana aminy fa dia ho hitantsika moa hoe manahoana ny tsy maintsy ho fiavarana vavakisika misotranao Jehovah-Andriamanitra rainy amin'ny teny mandraisaka aminay dia ny fiandry fitiavana teny mamperitreritra zay mampiseho fa tehitra an-tsehatra mihitsy ianao fa saingy miandrika eo samy fanapahakevitra ny vahaolana dia fanaina masina no hiasa tompo mba hampisy fahendrena ny vahoaka malagasy misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva